Dia sy mankalaza aminareo voninahitranao izay Andriamanitra. Ny famindraponao lehibe sy mahagaga tokoa. Sy mbola manenay ity fotoana ity, izay amanginao anay tsiraray avy. Izay nangoninao eto amin'izao trano izao. Ampahalezinao amin'ny alalan'ny tenanao ary ny sakramenta, izay anoranao ny tenanao sy ny ranao. Fanavotana hitondra fiainana sy famelan-keloka anay, ka hitombonay amin'ny fahalalana tsara anao Kristy. Ankehitriny dia mbola iain'ny teninao izay. Dia mangataka aminao indrindra ny asa ity anatinay tsiraray avy ka azonay mandray ny teny, ary ianao fanahy masina izay efa mibitsika, dia mba iainy koa izay lazainao amin'ny fiangonana. Mitenena ary Jesosy araka ny fombanao, fa miaino anao izay olinao. Ny anaranao ny rilay sy angatana izay vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay notoriana amintsika dia ny teny amin'ny Luka 7:12, ny 20 ka hatramin'ny 17. Filazantsara ny Luka 7:20, ny 20 ka hatramin'ny 30. Luka 17:20. Rehefa hita izany dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy no nanontany ny fariseo izay andro hiavian'ny fanjakan'Andriamanitra dia namaly azy hoe tsy miseseo ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ary hoy izy tamin'ny mpianatra: ho avy ny andro anirianareo ahita ny anankiray ny amin'ny andro ny zanak'olona, nefa tsy ahita ianareo. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety, nefa aza mandeha ianareo na manaraka azy, fa tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faram-podilanitra ka mahazava hatramin'ny farantany koa, dia toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavy ny taranaka ity. Ary tahaka ny tamin'ny andro Noa, dia izy toy izany koa ny amin'ny andro zanak'olona. Mihinana izy, misotro izy, mapakabady izy, mivoaka ampakariny izy, mandra-piavy ny andro izay nidiranao atao amin'ny samy fiara, dia tonga ny safidrano ka nandinga anazy rehetra. Tahaka ny tamin'ny andro ny Lota koa, mihinana izy, misotro izy, mividy izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoan'ny Lota avy tao Sodoma, dia nisy afo sy farany latsaka avy tany an-danitra ka nandinga anazy rehetra. Dia ho tahaka izany koa ny amin'ny andro isehon'ny zanak'olona. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tengana manala amin'ny namankarivany ny fahasoavana, mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Raha ny pirikopo moa dia ny teny izay vakina fahazantsara izay vakintsika teo no teny otorina. Kanefa ny moa amin'izao famangina izao amin'ny fampianarana omaly, dia everiko fa fanalefa ihany koa ny tekita izay novidiana otorina amintsika eto amin'ny fiaraham-bavaka eto Tolosy, ity teny 7:20 amin'ny filazantsara Luka ity, 7:20 ka hatramin'ny 30 izay novakina teo. Ny ao anatin'ny fotoana ny advento moa isika manomboka amin'ity dia ny alahady voalohany amin'ny advento. Ary misy lahady efatra moa alohan'ny krismasy, atao hoe alahady alohan'ny advento,
dia misy lahady efatra izy manomboka amin'ity lahady ity zany. Lahady voalohany dia mampatonga ny krismasy dia misy advento efatra zany. Ny hoe advento dia avy amin'ny teny latiny izy io ny hoe adventus. Raha ny heviny tsotsotra azo ambara dia ny hoe fiomana. Teny tsy ao amin'ny baiboly io teny io, fa teny ampiasainy ireo fanjakana fahiny zany mba hampiomanana ny olona zay mandray manam-pahefana, mandray ny mpanjaka na ny manam-pahefana, dia miomana amin'izany ny olona. Dia ny teny nampiasainy hoe advento zany ny teny nampiasaina tamin'izany, ary dia nindraminy ny ireo ray aman-dreny am-panahy io teny io mba ilazany koa ny amin'ny fiomanan'ny kristianina, ny amin'ny fankalazana ny krismasy izay fahatongavan'i Jesosy Kristy. Ka dia indramina zany ny teny hoe advento, tsy tao amin'ny baiboly fa mba azahoana koa milaza fa mila miomana koa isika kristianina amin'ny fankalazana ny krismasy, dia ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ilay tonga teto amin'izao tontolo izao. Raha manontany eto ny fariseo zany manontany an'i Jesosy ny amin'ny fanontaniana ny hoe manahoana roviana na hoe ny amin'izay andro hiaviany ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanontaniana zany raha poezina dia hoe roviana zany fanjakan'Andriamanitra zany ny tonga. Ny fariseo no mametraka fanontaniana an' Jesosy. Ary rehefa fariseo moa no mametraka fanontaniana an' Jesosy dia misy fandrika foana ao. Zany tsy mametrapetraka fanontaniana fatantaniny amin'ny fariseo fa misy fandrika ao. Dia nanontany an' Jesosy roviana ny vinjany fanjakan'ny lanitra izany, dia arak'izay teny hoe misy fandrika ao. Fantatsika fa ny fariseo lazain'i Jesosy hoe mipetraka eo amin'ny toeran'i Mosesy izy, ary lazain'i Jesosy fa mpampianatra izy. Satria tsika raha niona tamin'ny Nikodemosy Jesosy, ny fariseo Nikodemosy, dia lazain'i Jesosy ianao fa mpampianatra ny tsy mahalala an'izany. Apetraka Jesosy amin'ny toerany tsara izy. Zany hoe olona mahalala tsara ny soratra masina. Tamin'izany moa ny testamenta taloha, ny Pentateuque ny Ledandritra. Ary ireo fariseo ireo dia raha mametra-panontaniana izy, dia ny fahafantarany ny amin'i Jesosy zany. Ary ny teksta ny vakintsika tao amin'ny filazan'ny tsara ny lioka teo, zafady eo amin'ny Jeremia, izay ny vakintsika teo, dia fantatry ny fariseo tsara io fa io ilay to hoe ary Jesosy dia ilay fahafantarany azy dia ilay fahatanterahany teny faminaniana. Tamin'ny andro anankiray dia tonga ny magy nandalo tao amin'ny Herôda, dia misy mpanjaka teraka, dia mba ho avy izay ankalaza azy. Dia hoy Herôda hoe andala dia jereo fa dia atoro ihany misy azy, satria torakovotra ny Herôda sy ny vahoaka rehetra raha nare fa misy zaza teraka mpanjaka ny Israely. Dia Herôda kosa dia angororo, hoy ny filazan'ny Matio azy, Herôda mpanjaka. Ary zany zavatra zany dia efa henony ireo fariseo. Ary ireo moa dia manatsofina ireo amin'ny zavatra maro miseho amin'ny fanjakan'i Israely. Dia hay misy mpanjaka zany dia ankalazaina dia tonga tokoa ireo magy izay kalazantsika rehefa kelikely. Ny akoka nitondra fanalitra ho an'izany mpanjaka izany, ary fantatry ny Jiosy, fantatry ny fariseo rehetra zany. Indrindra fa ny teny amin'ny Jeremia hoe tsy ho diso anjara
ny amin'ny zanakalahy ny Davida. Zany hoe raha jerena zany ny teny eto dia milaza ny amin'ny mahamesia Jesosy. Ny mahamesia Jesosy. Dia hoe tsy ho diso zanakalahy hipetraka amin'ny sisa fiandrianany anak'Israely. Dia fantantsy olona lazay Jesosy amin'ny tekitra vakitsika teo hoe androany dia tanteraka aminareo zany teny zany. Zany tanteraka ao amin'ny Jesosy ny teny faminaniana. Ary io tsy mangididy ny sofiny reto fariseo reto maheno an'izany. Dia raha mametraka fanontaniana amin'ny Jesosy izy no hoe vina ny fanjakan'Andriamanitra no tonga. Zany hoe ianao izay milaza azy ho mpanjaka zany. Ianao izay milaza hoe tanteraka aminao ny teny faminaniana. Inona ny projet anao? Ohatran'izay ny fanontaniana rehefa misy gouvernemanta zany mitsangana ny chef d'État dia tsy maintsy manana projet izy. Dia mamandrika azy reto fariseo reto hoe ampisehoe azy satria ny zanakalahy zany dia hoe mpanjaka tahaka ny Davida zany izay manafaka ny Israely. Ary voalaza voasoratra teo hoe mpanjaka izay manafaka ny zanak'Israely tahaka ny Davida, ka anana fahefana, anao fitsarana marina amin'ny tany izy. Ary amin'ny androny dia vonjena Joda ary Jerosalema andro fahizay. Izao nanonana azy Jehovah Andriamanitsika. Jeremia 3:30 zay vakitsika teo. Io zany no tiany reto fariseo hivoaka amin'ny vavan'i Jesosy. Hoe io ianao marina ve zany io Mesia io? Satria ao ambadiky ilay fanontaniana dia hoe ianao marina ve ny Mesia? Io moa dia efa napetraka ireo ihany koa hoe ianao marina ve ilay Mesia miantso ny Jona Mpanao-Batisa dia Jona Mpanao tsy izaho, tsy izy fa le ao avy ao. Ary dia nanamafy izany Jona raha naniraka n'ireo mpianany izy hoe ianao ve ilay ho avy sa mbola misy andrasana? Dia tany sain'i Jesosy atony hoe izao no avalinareo azy. Dia hitantsika ny teny vakitsika teo koa amin'ny filanan-tsara dia vakitsika teo hoe ny fanahin'i Jehovah ato amiko satria nosy tahy hitory teny soa hafaly amin'ny malahelo izy, maniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy, ampahiratra ny jamba izy, anafika izay mpahoriana, hitory taona fakasitrahan'i Jehovah. Io zany ilay tenin' Jesosy. Ary eto moa mamandrika, ary Jesosy tsy hay mpandrianao tahaka izany. Ary dia asehon'i Jesosy amin'ny valinteny no hitantsika hoe inona ny zavatra avalin'i Jesosy azy. Ka Simona ilay atao hoe Simeona, rehefa teraka Jesosy dia niteny Simona raha nahitan'i Jesosy izy hoe nitsojano azy ka nanao tamin'ny Maria hoe reniny zaza, indro ity zaza ity no voatendry ho fandavona sy ho fananganana maro amin'ny Israely ary ho famantarana olavo. Manondro an' Jesosy koa izany, ilay tena Mesia. Fa tsy mamaly mivantana izany fanontaniany reto fariseo reto satria mamandrika azy ary makafana azy reto fariseo reto. Ka ny teny napetraka Jesosy valiteny, napetraka Jesosy tsy misehoseho. Zay valiteny Jesosy eto hitatsika hoe tsy misehoseho n'inona? Ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misehoseho. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misehoseho ho Jesosy. Ahoana no hevitra izany teny izany?
etsy ero ka milaza Jesosy hoe tsy ny olona hoe etsy na ero dia lazainy hoe aza maninona ozy izy aza mandeha ianareo na manaraka azy. Atsika moa fa amin'izao andro zao dia araka maly dia mironjaky etsy misy sektatsy isaky ny tanàna kely anankiray dia misy sektatsy. Io dia famantarana omeny Jesosy zany. Ary raha mitohitohy ny valim-panontanian'i Jesosy dia ny hoe tahaka ny amin'ny andron'ny Noa. Zany koa no isehoany zany fanjakan'Andriamanitra zany. Zany hoe ny fahateterahan'ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra dia miandry ny fiavian'ny zanak'olona. Manondro zany Jesosy ny amin'ny fiaviany iray. Ny fahatongavan'i Jesosy fanondroany tonga izy zay voalohany zay dia mitory ny taona-kasitrahan'i Jehova izy. Zany hoe androm-pahasoavana zany ankehitriny zao. Androm-pahasoavana. Ka io ny tenenan'i Jesosy ny hoe mitandrema ianareo. Mitandrema amin'ny atsy zero izay misandoka hoe fa tonga sady ny fanjakan'Andriamanitra ary io ny tiany Jesosy havary an'ireto fariseo reto. Mbola tsy izao ny fahateterahany zany fanjakan'Andriamanitra zany fa io no lazain'i Jesosy hoe ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy dia aiza? Ahoana ny teny eo? Ao anatinareo. Tsy zavatra ety ivelany zany. Ohatrany hoe misy Mesia dia izy no lasa chef d'État, izy no lasa manjaka mpanjaka eto amin'ity tany ity, zay hita maso. Fa tsy izay, fa ao anatinareo i Jesosy. Hitantsika rehefa tonga Jesosy, rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao izy dia inona zany toritena nataon'i Jesosy? Mibebà ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Efa akaiky. Ka reto zanak'Israely na hatramin'izao dia mbola manantena an'ilay Mesia izay hanafaka azy hitondra ny fanjakan'izao tontolo izao mihitsy azy. Zay ny eritreretin'i Jesosy ary zay koa ny tao anatin'ilay fariseo reto hoe ankehitriny ve aseho ary maha-Mesianao dia ahoana ny projenao? Teo Jesosy hoe tsy mifanjakako tsy eto amin'izao tontolo izao raha nanontaniany Herody hoe mpanjaka ary ve ianao? Inona mampanjaka anao? Maninona tsy mitolona anao reto mpianatra reto? Jesosy hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao na eto amin'izao tontolo izao. Ao avy ny andro tokoa zay eviany Jesosy indray. Ary io dia teny napetraky ny Jesosy hoe ho avy indray aho. Ho avy indray. Ary zay ny teny ny vakintsika tao amin'ny Apokalypsy teo. Ho avy indray Jesosy, fa ankehitriny dia mbola mandondona ambaravarany tongotra eny izy. Mba hidirany fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika. Tsika izay mandray ny fanahin'Andriamanitra izay vita batisa dia natsanga no zanak'Andriamanitra. Ary tsy hoe voasoratra amin'ny androntsika zany fa ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra. Io natao hoe fanjakan'Andriamanitra hita maso. Tsika aloha izay fiangonana. Io no fanjakan'Andriamanitra. Ary io no lazain'i Jesosy hoe mibebà ianareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ary tohizan'i Jesosy zay rehefa nitoriteny izy koa hoe indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Zany ao anatintsika tsiraray avy izay mandray ny fanan'Andriamanitra, izay natsangan'Andriamanitra ho zanany, izay natsangan'Andriamanitra ho mpisorony, mpanjakam-pisorony. Zay no ankehitriny zay. Ary eo no tiany Jesosy ampitaina amin'ireto fariseo reto fa tsy ho azony mihitsy moa satria efa anjambainy ny masony izao tontolo izao ny fony sy ny sain'izy ireo ka tsy halala ny tenin'Andriamanitra. Ka raha
jerena zany ny valiteny nomeny Jesosy teny hoe ny fanjakan'Andriamanitra io ny tsy zavatra etsy na iroa hita maso eo fa ao anatinareo. Ary dia anelan'elan'izay Jesosy milaza fa io dia ao anaty ny olona izay mandray ny filazantsara. Io antso ny filazantsara ankehitriny dia mitaona ny olona rehetra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany izay ao amin'ny Kristy Jesosy, izay natsangany na nirahany Jesosy ny mpianany mandeha nareo tao mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanak'Ary Masina. Izay anorenan'i Jesosy ny fanjakany ao anatintsika dia fiambonany mino izany. Fa tsy hoe misehoseho hoe iny ny ary tena misy mpanjaka. Aty izay tokoa raha Jesosy fa ho avy ny andro izy izay isehony izany. Vao nelanelan'izany dia misy famantarana nomeny Jesosy. Raha mbola eto amin'ity tany ity zany dia mbola misy ny inao ny tanosaina eo tahaka ny androny tamin'ny Noa alohan'ny fiavian'ny savo-drano. Da tamin'ny androny Lota ihany koa dia nividy, nivarotra, nisotro, mihinana. Zany hoe izay zany ny fiainan'ny olona tamin'izao tontolo izao ny tamaso. Dia ho avy tapoka ny zanak'olona ho Jesosy. Izay le fiomanantsika mahatonga an'izao vady veto izao dia miomana amin'ny fiavian'i Jesosy indray tsika. Ilay mpanjaka ny mpanjaka, ny tompo ny tompo. Miomana amin'izany fiavian'i Jesosy izany. Ka dia mila miambana. Ary io nolazain'i Jesosy ao amin'ny Matteo 4:20, andininy 4:20 miomana ianareo fa tsy fantatrareo ny orana ny fotoana. Ho avy toy ny mpangalatra ny fiaviany Jesosy. Tsy ho avy tsony izy tahaka ny fahatongavany voalohany any an-tranon'omby fa amin'ny hery sy ny voninahitra. Io natao hoe andro ny zanak'olona na andro ny Jehovah ho ny testamenta taloha. Fa mamaky ny boky ny Daniely tsika dia mahita amin'ny famantarana ny andro ny fiavian'ny zanak'olona. Ny amin'ny andro ny Jehovah amin'ny bokin'ny Joela koa dia manamafy izany. Fa andro mahory izany. Ka dia mampiomana ny fiangonana Jesosy. Amin'izao fotoana izao, izay natao hoe ady veto. Mampiomana tsy omanantsika krismasy any, izay tandindony ny fiavian'i Jesosy indray. Ka nampiomana ny Jona mpanao batisa tamin'ny fotoan'andro hoe mibeba nareo, ataovy mahitsy ny lalan'i Jehovah. Izany hoe taona ny olo amin'ny fibebahana, idirany eo amin'ny fanjakany lanitra. Izay no antso ny filazantsara. Izay no antso ny apokalipsy, ny fiangonana zany ankehitriny. Izay ny antso nataon'ireo apôstôly raha nitoro-teny izy dia hoe mibeba ianareo efa akaiky ny fanjakana lanitra. Jesosy nitory an'izay. Ary ireo apôstôly koa dia nitondra zany afatra zany raha nitoro-teny Petera dia hoe mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ianareo rehetra mba azahoanao famelan-keloka ary ianareo andray fanomezana dia ny fanahy masina. Io le ao anaty. Izay ametrahan'i Jesosy ny fanjakana lanitra. Dia io nataon'i Jesosy fa tonga ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba aminareo ary minohy ny filazantsara. Toro-teny nataon'i Jesosy izany. Amafisy ny apôstôly zany ary mbola amafisy ny fiangonana. Amafisy ny fiangonana. Dia hitantsika rehefa mamaky ny teny ao amin'ny apokalipsy isika. Apokalipsy 2 ohatra. Dia misy teny maromaro hoe mampiomana ny fiangonana Jesosy mba hitondra hibebaka. Dia ohatran'izay teny ohatra hoe amin'ny apokalipsy 2 dia hoe mibeba ka manaova ny asa voalohany
ratsy izany dia avy aminao ka mila fanaovajiro hiala amin'ny fitoerany ratsy mibebaka ianao. Nitoriana zany ny fibebana izay no azaony olona famelan-keloka idirany eo amin'ilay fanjakan'Andriamanitra dia ao anatiny olona tsiraray aby. Dia io no zava-dehibe. Kanefa ny tsy zakan'ny olona io. Ambarao amin'ny olona ny fahotany raha tsy randray ianao dia hoe fiaina priveko zany tsy diranao. So many an'izany hoe fa ianao atoy io ambarao aminy fahotany. Ary io tsy zakan'ny olona fa mangidita ny sofin'ny olona rehefa miteny ianao hoe tsy akasikan'Andriamanitra ny homosexuel lasa ny baby na samy tsy aky fahavetabetana. Amin'izao fotoana izao nefa ndeha voizina izany na amin'ny fiangonana aza dia araka ndesintsika maro tsy mahay manavaka intsony ny masina sy ny tsy masina, ny madio sy ny maloto, ny marina sy ny tsy marina. Tsy hain'ny olona intsony manavaka izany fa safosafona daholo. Nefa tsy maintsy mijoro ny fiangonana manambara fa fahavetabetana io mason'i Jehovah izany. Ary izay no nitoriana fibebana. Ary io dia araky ny teny na Jesosy ary dia nitoro-teny izany, ireo apôstôly dia manamafy izany, ary ny fiangonana koa dia tokony hanamafy izany araky ny hafatra izay napetraky ny filazantsara. Ka dia izao tontolo no lona anatin'ilay fahaverezana tokoa. Kanefa nitsika izay no abahany ondro vitsy dia nomeny Jesosy ny hitory izany fibebana izany. Ka mba iorenany izany fiangonana izany finoantsika tsiraray avy dia izay koa ny antony fisian'ny fiangonana. Ary io zava-dehibe, ary io no miteny nomena ny faminaninany amin'ny hitan'ny fahitanana hitan'ny John apôstôly raha nanotra boky ny Apokalipsy, satria andro ny fiangonana izany ankehitriny izao. Mbola mamerina izany asa fitoriana ny filazantsara izany. Ka hitantsika amin'ny alalan'izany zao texte izao fa ny fanjakan'Andriamanitra zany dia ao anatintsika, ary izay miorenan'ny fiangonana. Fa tsy misy hoe fanahy mitokana etsy zao. Misy ny olona miteny fiangonana moa atao inona intsony fa ao amin'ny tele izay dia efa miangona. Tsy fiangonana izay fa ao amin'ny fiombonan'ny mila. Zava-dehibe io, ary io no afatra ny epistôly lehibe eo aza manadiny ny fiarahantsika mivavaka. Zava-dehibe izany misy afim-panao ao amin'ny fiangonana. Ao nandraisanao ny fahasoavan'Andriamanitra, ao nandraisanao ny teny, ao nandraisanao ny sakramety. Izay fiombonan'ny olona mino izay. Ary io fiangonana io dia irak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Rehefa vita batisa ny anaran'ilay zanaka fanamasina dia mandeha sy hamoa ary tory ny filazantsara izay fitohizan'ny asa nataon'i Jesosy hoe hitory taona fankasitrahana. Mbola mitohy izany asa izany. Jesosy ny asa ataoko no ataony koa izy. Ka ny hafatra lehibe ho antsika dia nohina moa ny antony nitsanganan'ny fiangonana Loterana Malagasy eto Toloza. Misy fiangonana gasy any ao, misy ny FPMA ao, misy ny Evangélika ao. Kanefa inona ny antony nitsanganana? Ny antony dia zao. Efa hitantsika maro ny zavatra niraisantsika, ny zavatra mahasarim-piaro antsika fiangonana Loterana. Dia miteny madio sy marina ny tenin'Andriamanitra, toriana madio sy marina, mba nanantsika fiorenana tsara ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary ny teny fikasana izay napetraky ny ray aman-dreny dia ny hoe atsangano ny fiangonana Loterana Malagasy aty andafy. Fa inona toy izay? Maika Jesosy. Tsy mijorojoro foana zany tsika eto ty, fa tena misy mission apetraky Jesosy hoe maika izy. Arak'izay voalazan'i Jesosy izay fa mbola eto amin'ity tanitsika dia misotro, mihinana, mafakambady, tsy garitana izany. Kanefa tsy ho variana amin'izany koa tsika fa misy mission
izay mpanaovany Jesosy atsika. Zay ny antony hoe vidiko ity teny ity mba azo antsika mahafantatra tsara hoe inona moa ny mandasan'i Jesosy amintsika fiangonana luterana malagasy mijoro eto zany. Misy antony arak'izay voalaza rehetra zay misy tory tamin'izao tontolo zao zay variana amin'ny fisotroana, amin'ny fihinanana zay variana ao amin'ny mpakaram-bady sy ny sisany, mahavariana ny olona zany, mahasomina ny olona zany, mahatsiaty ka zay misonantsika raha mbola eto amin'ity tany ity. Zay no afatry ny tompo amintsika fiangonana luterana malagasy dia mampahery. Ary io ny teny Jesosy no hoe rehefa amafitsika maly hoe ianareo izy no fahazavany zao tontolo zao. Jesosy miteny hoe zao no fahazavany tontolo zao ary ianareo koa ny fahazavany tontolo zao. Zany mitondra jiro ao anatin'ny aizina zany mission antsika eto amin'izao tontolo zao zay mbola miaina ao anatin'izao tontolo zao anatin'ny aizina. Esadresaka izay teny valany teny anaty tômôbily satria tamin'ny alina mbola niodikodina be aiza mbola eo telebisy no maraina kay jerena izy ity tonga dia kakakely eto mirabaraba ao anatin'ny aizina tokoa zao tontolo zao. Kanefa tonga ny mazava tsika zany mitondra ny mazava dia mahita ny mazava koa ny kanefa izany marina amin'ny fiainantsika tsara ihany. Izany teny zany ary marina koa eto amin'ity fiangonana luterana malagasy manomboka eto amin'ny fiaraham-bavaka eto zao. Izany teny nozaraina tamintsika izany mba mitondra voatsara sy fiainam-baovao eo amin'ny fiainantsika tsara ihany amin'ny mahafahazavana sy fanasina atsika tsara ihany. Natrany n'Andriamanitra ilay zanaka ny fanyamasina vavatsika. Hitranao Jesosy no nitenao izay nambara nitoriana ho anay tsiraray avy izany ary mampatsiahy ny tokoa ny miavinao teto amin'izao tontolo zao taona fankasitrahana ary mampatsiahy anay koa mampiomana anay koa ny amin'ny fiverenanao ho avy indray tahaka ny mpangalatra ho ny teninao amin'ny andro zanak'olona ka miomana amin'ny fahatongavanao koa izay ka azahoanay tokoa fo miara amin'ny fahotana mitoritory sy mangorakoraka ary manenina isan'andro amin'ny fibebahana marina mba tsy izany nanjaka ty anatinay fa mba azahoanay miomana ka azahoanay koa mizara resy lahatra ny amin'izany teninao izany ka hitory tsy menatra ny filazantsara eto amin'izao tontolo zao. Iterizo izay tsiraray avy izao fiaraha-mivavaka eto tolozy izao dia ampaherezo atsangano Jesosy ao tena iraka ao vavimbelona marina. Zany Jesosy nidinay sy angatany aminay.